Makasetraka anao tompo lahy sy tompo vavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Tamin'ny zoma teo dia nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha frantsay andriamatoa Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Iany Rajoelina tao amin'ny lapan'ny Élysée. Nandrasany rehetra ity fihaonana ity ny amin'ny hoe inona no ho vokatry ny fihaonana amin'ny raharaha eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Amin'ny lafiny ny ara-tantara, lafiny ara-diplomatika, lafiny fifandraisana ihany koa taty aoriana rehefa teraka ny Repoblika, indrindra tao anatin'ny efa-taona faran'izay dia somary maly koa ny fifandraisany la Frantsa sy Madagasikara. Ny raha ny rehetra nahita izany satria marobe ireo ady hevitra izay nampitsingilahila ny fifandraisany Madagasikara sy la Frantsa. Verenantsika izany rehefa avy eo fa ho amin'ny zoma tao eo aloha dia samy nahatsikaritra ny rehetra fa misy ny fifandraisana izay mbola tsy araky ny tokony ho izy na hoe fitsidiana ara-panjakana izay nandrasany be sy ny maro. Eo amin'ny lafiny ara-diplomatika dia misy antony sy dikany avokoa ny endriky ny fitsidiana. Eo amin'ny lafiny ara-diplomatika ihany koa dia misy antony sy dikany ny olona nangataka fihaonana sy ny nampiantso raha toa ka nisy izany. Eo amin'ny rotota zany dia ilaina ny mahafantatra iza ny nampiantso na hoe iza ny nangataka fihaonana ka nahatonga an'izao fihaonana tamin'ny zoma lasa teo izao. Tsara manamarika fa ny filoham-pirenena rahateo dia hiatrika fihaonana eo amin'ny setraresam-pirenena any Suisse, Genève, izay mahakasika ny tontolon'ny asa, ka azo heverina fa nanararoatra izay fandalovany tao la Frantsa izay mialohany nandehanany tany Genève hiatrika zany fivoriana eo amin'ny setraresam-pirenena momba ny tontolon'ny asa izay ve ny filoham-pirenena. Fa raha ny tao anatin'ny lahadinika aloha dia azo lazaina fa nihidy ihany tety amin'ny fivoaham-baovao samihafa. Nihidy ho isika fa ny gazety manohana na miara-dia amin'ny fitondram-panjakana no niezaka namoaka ny amin'ny hoe ady hevitra roa no niresahana tao anatin'izany, ka ny ray tao anatin'izay dia momba ny plan émergence Madagasikara ary ny faharoa dia ny tontolo-pifidianana. Raha ny plan émergence Madagasikara aloha tsy de tena hitantsika ny hitondrana ny ady hevitra manoloana izany teo alohan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Tiantsika resahana amin'izany dia fanefa mako zao no niaona tamin'ny filoha Macron ny filoham-pirenena Rajoelina. Ary izay fihaonana izay nanomboka amin'ny taona 2014 izay nitantana ny firenena dia azony rehetra eritreretina fa efa nandiniana ny ho fanampiany ny frantsay a Madagasikara. Efa nandiniana ihany koa ny fiara-miasa ara-ekônomika sy ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotota. Mifamatotra tsara manko Frantsa sy Madagasikara ara-tantara zany ary fifamatorana ihany koa ara-diplomatika noho ny zava-misy hatramin'izay. Ka tsy mandehandeha ho azy ny fihaonana tahaka izany fa raha tonga filoham-pirenena inga Iany Rajoelina ny 2014 dia tsy maintsy ho voadinika atao anatin'ny lahadinika ny fihaonana nanomboka 2014 tany ho any ary tamin'ny herintaona izay nisian'ny fihaonana ara-ekônomika sy diplomatika teo amin'ny rotota ny resaka mahakasika indrindra ny ho fanampiany la Frantsa sy ny amin'ny fandraisana anjara ny la Frantsa ny tontolo ara-toe-karena ny Madagasikara. Lotsika izany satria zanatany frantsay i Madagasikara. Ka raha ty amin'ny fiafarahany mandalo mbola hiady hevitra PEM, plan émergence Madagasikara, dia ohatrany tsy lojika nahady hevitra izany. Zay ny antony mahatonga antsika ny amin'ny hoe tsy hady hevitra resaka PEM tsika fa ny lafiny ara-diplomatika sy ny tontolo-pifidianana no resahantsika. Eo amin'ny tontolo-pifidianana dia ametrahana ny fanontaniana ny amin'ny hoe ahoana ny hevitry ny frantsay, position ny frantsay manoloana any Madagasikara. Azo heverina ary zay eritreretina ihany fa tsy maintsy mahafantatra ny zava-misy ara-pifidianana eto Madagasikara ny frantsay. Lojika izany satria eto avokoa ireo maso vo, eto avokoa ireo orinasa, eto avokoa ireo teratany frantsay izay mpanambola sy mampiasa vola eto Madagasikara ka mahazo ireo fanomezam-baovao information samihafa mikasika izany tontolo-pifidianana izany ny frantsay. Mazava nefa ny fanambarana zay nambara tao anatin'izany fihaonana izany fa fifidianana libre, démocratique, transparente no tadiavin'ny frantsay. Tsy tongatonga ho azy izany faneho-kevitra izany. Misy hevitra ara-diplomatika raha miteny hoe libre, malalaka. Misy hevitra ara-diplomatika ihany koa raha ohatra ka miteny hoe démocratique no fifidianana taken'ny frantsay. Ary misy hevitra ara-diplomatika raha miteny hoe transparente na hoe mangarahara.
ahoana ny fomba anatanterahany fitondram-panjakana sy ny seni izany libre demokratika sy transparente izany. Voalohany indrindra, mahafantatra ny zava-misy manoloana io lisym-pifidianana amin'ny alalan'ny fanavaozana tanteraka na ny refonte totale tsy tapa-kevitra ataon'ny seni io ny frantsay. Manoloana ihany ko ny olana ateraky ny tsy fahavitrian'ny vahoaka malagasy zay ny soratra anarina tao anatin'izany lisym-pifidianana zany. Mahafantatra ihany ko ny fampifangaroana ny ralina na ny fanisana ny mpifidy isa-taona sy ny refonte totale na ny fanavaozana tanteraka ny mpifidy isaky ny folo taona zay ninina na mpifandraisina tao anatin'izao fanisana mpifidy zay nitanterahan'ny seni zao. Malala ihany ko ny adevitra avoaka ny hevitry ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena hatram'ireo ray aman-dreny samihafa zay manara-maso ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara ary miezaka ny miditra tsy hatrany fanentanana ny olona aza amin'izay resam-pifidianana izay ny amin'ny hoe aiza ny lesiko inona ny olana. Ary mahafantatra ihany ko ny hevitry ny seritry resam-pirenena satria von'ny Eropeanina amialohany ny alany teto Madagasikara dia nanambara ny fomba fijerin'izy ireo ho an'ny masovo ohatra Andriamatoa Jehovah Dizilora moa dia nilaza ny fomba fijerin'izy ireo tahaka izany ny mpanao tombana zay manam-pahaiza momba fifidianana Andriamatoa Christian Prata dia nilaza ny fomba fijerin'izy ireo ny fipetraky ny fifidianana tamin'ny 2018 sy zay mety ho tanterahana amin'ity taona 2024. Izany ho isika tsy atoro fa mahafantatra ary tsy anisan'ireo jambaka tsy malala ny zava-misy ara-pifidianana eto Madagasikara ny frantsay ka antony nampiova ny fomba fijerin'izy ireo ny amin'ny hoe ara-demokratika malalaka libre ary mangarara zay tokony ho ekeny rehetra ny fifidianana eto Madagasikara. Ahoana nefa ny azony izany? Ny azony izany de ny fomba fiasan'ny seni, ny azony izany de ny fandaminana ny lala-pifidianana ary ny azony izany dia ny amin'ny fanomezana sehatra ny rehetra halalaka libre na amin'ny fanio-kevitra na amin'ny fivezivezena na amin'ny fomba famoren'olona sy ny sisa sy ny sisa mialoha ny fifidianana zany resantsika izany. Ka nanilaza ary ny frantsay fa vonona hanohana ny Madagasikara amin'ny basket fond dia tsy mbola nanamarika ny frantsay fa ity fifidianana ity no hanohanan'izy ireo izany na amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy. Satria na ny fanjakana aza hatreto dia tsy mbola namoaka ny fomba ofisialy ny daty mpifidianana zay ho tanterahana eto Madagasikara ny 2024. Mbola ara-diplomatika ihany ny fanazavana nentin'ny filoha frantsay manoloana izany ho fanohanany any Madagasikara izany. Resaka adevitra nentina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iny nambara iny mba tsy ilazana ny amin'ny hoe tsy hanampy na hoe tsy hitaza-potsiny ny frantsay kanefa na izany naty zany aza dia mbola manana akakay amin'ny Madagasikara no reo famonjana reo rola frantsay tamin'ny fanambarana fa ny frantsay no tao ambadiky ny fikasana hamono ny filoha ihany Rajoelina satria teraha tamin'ny frantsay roa nga Paul Rafanoarana sy colonel Philippe no voatondro fa atodoniko otrika izany raharaha Apollo 21. Azo everina fa tao anatin'ny lahadinika ny rototara teo zany adevitra izany. Ny mpitondra teny gouvernemanta tany amin'ny taona 2022 tanoany rehefa niresaka ity Apollo 21 ity dia nanenjika ny fitondrana frantsay ho mikonokonina zavatra hafahafa teto Madagasikara ary ny mpanga mihitsy aza fa te hitatana ny firenena ny frantsay ary ny fanosoehana amin'ny Paul Rafanoarana ho prime ministre hosolo ny prime ministre Tsay Christian de efa nanomana izany fakan'ny frantsay fahefana izany. Andaniny dia no ampangain'izy ireo ihany koa fa ny sehatra amin'ny fampahalalam-baovao ny African Intelligence dia an'ny frantsay zay voalaza nanambaran'izy ireo fa manaparitaka vaovao zay mety manaratsy ny fitondrana ankehitriny. Dia ratsy ny sary ho amin'ny Madagasikara sy la Frantsa teo aloha teo zany satria ny mpitondra teny gouvernemanta mihitsy no mivoy fa ny frantsay no tao ambadiky ny fanakorotanana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Kanefa de io le fitondram-panjakana mbola tafapetraka ara-dalàna ary tonga hatrany la Frantsa mihitsy aza 5 volana mialohan'ny fifidianana manazava ny heviny ny amin'ny fomba hitantanana
sy hirosoana ny amin'ny fifidianana ho avy eo. Malohana izany indrindra dia hahitana taratry ny fahamenarana ihany ho amin'ny fitondram-panjakana malagasy raha toa ka hiazakazaka ho an'ny lafrantsa ary hangata-bola any amin'ny lafrantsa hamatsy vola ara-pifidianana ary tsy mahavita miatrika fifidianana maleo tena, tsy mahavita miatrika fifidianana madiodio fa hangata-bola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, kanefa ny fitondram-panjakana dia manenjika ny sehatra iraisam-pirenena tsy mifoloha tamin'ny 2024 fony izy kandida ihany no nyteny izany fa tsy mila fanampiany sehatra iraisam-pirenena fa hatrany mitondra teny gouvernement aza dia manao izay fanazava-kevitra zay manenjika ny firenena frantsay izany. Misy dikany daholo isika ny raharaha zay mandeha am'izao fotoana izao, ary amin'ny politika dia tsisy zavatra tongatonga ho azy fa mandeha amin'ny fandrindrana azy mialoha avokoa. Maninona no 10 volana may alohan'ny fifidianana no tonga any la Frantsa Andriamatoa Rajoelina? Maninona no 10 volana mialohan'ny fifidianana ary ao anatin'ny ady-hevitra mafana vay am'izao fotoana izao no miresaka ny tontolon'ny PM sy ny raharaha zay mahakasika ny fifidianana ny rotota? Maninona no 10 volana mialohan'ny fifidianana ary manakaiky ny 4 jona tsy nasiana ady-hevitra teo anivon'ny fihaonan'ny rotota ny raharaha Ilse Pars fa androany tamin'ny fananganan-tsaina teo anivon'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny vao modiny resadresahana le Ilse Pars satria tsapany rehetra teo amin'ny lafiny serasera fa ambany zavatra teo amin'ny fitondram-panjakana rotota no nyresaka izany, indrindra ny filoham-pirenena zay tokony ho nitondra zany ady-hevitra zany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Nahoana ihany koa no andro vitsivitsy mialohan'ny hatongavan'ny lehibe ny diplomasia frantsay eto Madagasikara Ramatoa Colonna no misy ity fihaonany ity ary mandeha ny ady-hevitra fa ampidinan'ny la Frantsa i Paul Rafanoirina sy colonel Philippe zay nampara fa atodohan'ilay Apollo 21. Maninona izany rehetrarehetra izany no resahana am'izao fotoana izao, ary maninona no mbola tsy misy sa mandrotsaka vola ao anatin'izany basket fond izany fa i la Frantsa am'izao fotoana izao no nampanantena vavonina hanampy amin'ny Madagasikara, saingy mbola tsy nanao tonom-bola aloha ny am'izay fanampiana ara-pifidianana izany fa nametraka fepetra ny amin'ny fifidianana libre, demokratika, transparente na hoe malalaka, ara-demokratika ary mangarahara no takian'ny frantsay. Tsy misy mandehandeha ho azy ny fomba fanaovana politika sy ny fihaonana etsero indrindra eo amin'ny géopolitika dia manandanja ny teny, manandanja ny fihetsika, manandanja ihany koa ny fandaminana araka ny fotoana mialohan'ny fifidianana lehibe tahaka izao. Fanontaniana avokoa izany apetratsika izany mba hanokafana ny sain'ny malagasy eo anatrehan'ny raharaha mafana mahavaivay am'izao fotoana izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatela tompoko vavy.